sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra izy Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Izay manetry tena dia sandratra. Izay noloahevitra roson'ny fiangonana ho antsika amin'ity alahady tsotra faha 12 amin'ny vanim-potoana tsotra mandavantaona izao. Ka dia faly miarahabanareo rehetra izay magnaraka izao fandaharana tolotra ho antsika jiaby izao. Fampianaran'ny eglizy amin'ny alalan'ny reto vakteny telo izay atolony ho antsika amin'ity andro niany ity. Ny vakteny voalohany dia nalaigny tao amin'ny boky ny Siraka ao amin'ny toko fahatelo. Anaka, ataovy amin'ny kalemem-panahy ny asanao rehetra dia ho mamihoditra amin'ny olo-marina ianao. Arakaraka ny mahambony anao no aoka ampietry tenanao dia ahita sitraka amin'ny tompo ianao satria lehibe ny fahefan'izy tompo ary ireo olona manetry tena no manome voninahitra azy. Tsy ilatra mpanafody ny fahavoazan'ny mpiavonavona satria ny fototry ny faharatsiana no efa latsaka lalina ao aminy. Ny olona manantsena mandinika fanoharana ao ampony ary ny hanana sofina mahay miaino no fanirian'ny olon-kendry. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorina ny Andriamanitra.
Taratasy ho an'ny kristianina Hebrio ao amin'ny toko faha 12. Zay no vakiteny faharoa izay tandrignesantsika. Ry kristianina havana, raha nanatonan'Andriamanitra ianareo dia tsy mba zavatra hazo tsy ampiantanana no atoninareo, tsy afo mandevona, tsy raona matevina, tsy aizina mikitroka, tsy tafio-drivotra, tsy anjomara mitatatata, ary tsy feo miteny mahery, izay tsy tantiny vahoaka mandre azy, ka nangatany tsy horeny intsony. Fa ny noatonareo kosa dia ny tendrombohitry Siona, ny tanànan'Andriamanitra velona, dia Jerosalema ny lanitra, ny anjely alinalina tafavory amin'ny karavoana, ny fiangonan'ireo zoky mpialoha lalana efa voasoratra anarana anan-danitra, ny mpitsara ny olona rehetra dia Andriamanitra, ireo fanahin'ny olo-marina efa tafita any amin'ny fahalavorariana, ary ny mpanalalana amin'ny fanekem-pihavanana vaovao dia i Jesoa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isoragna ny Andriamanitra. Evanjely masin' Jesosy Kristy nisoratany Masindahy Lioka ao amin'ny toko fa 7:10. Indray sabata i Jesoa niditra isakafo tao amin'ity lehilahy iray anisan'ny lohandohan'ny farisianina. Tsy karin'ireo nasaina fa samy namonjivonjy anireo toerana voalohany ka nanaovany izao fanoharana izao. Rehefa saina amin'ny fampakaram-bady ianao dia aza mba misosososo eny amin'ny toerana voalohany, fa ndro misy manankajy no ianao ireo nasaina, ka rehefa avy ilay nanasanao sy izy dia ilaza aminao hoe omeo azy ny toerana izay ianao vao homenatra ipetraka eny amin'ny toerana farany indrindra. Fa rehefa saina ianao dia mamonjy ny toerana farany, amin'izay rehefa tonga ilay nanasanao dia ilaza aminao hoe miakara raha havako ery aloaloha kokoa, ka ahazo voninahitra ianao eo anatrehan'ireo mpiara-mihinana aminao. Fa izay rehetra manandra-tena dia etry, ary izay manetry tena dia sandratra. Ilay nanasan' Jesosy kosa nilazany hoe raha manao fanasana ianao na antoandro na hariva, dia aza mbany raha lahy na niavana mantsakaiza na ireo mpanankarena mifanolobodirindrina aminao no antsoina, fa ndro dia mba hasainy koa ianao ka anjary voavaly sahady ny nataonao taminy. Fa raha manao fanasana ianao dia mahantra kilemaina mandringa jamba no asao, amin'izay dia hotretrika tokoa ianao, satria tsy mba manana havaly anao izy ireo, fa ny ahazoanao ny valiny dia amin'ny andro itsanganan'ny olo-marina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.
Ry kristianina havana raha tamin'ny alahady lasa teo nanitrateriny Kristy tamintsika fa sy maintsy miditra amin'ny varavarana ety isika raha te hiditra ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo raika amin'Andriamanitra. Izay safidy izay no ambarany Jesoa amin'izay varavarana ety tery sy maintsy idirasika izay. Mila toetra izay fidirana amin'ny varavarana ety ka tonga antsika ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, olo raika ao amin'ny Trinité masina. Ary dia izay tokoa ry kristianina havana amin'izao alahady 12 mandavataona izao, ny votoatin'ireo tenin'Andriamanitra hodinensika, hobandintsika, alalintsika fandrindra moa efa ao anatin'izao mandavataona izao sika. Sy inona izay toetra fototra sy maintsy ananasika izay, ary hitasika taratra amin'ireo izay nivelona an'izay hoe fampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro, satria izay fampitrahofana ny fiainana sy ny fiainana sy ny finoana izay no varavarana ety, satria fantatra sika fa tsy mifanaraka amin'ny fahendren'izao tontolo izao izay toetra tiany Jesoa tsy maintsy ananasika izay. Ka tsy inona ary izay toetra tsy maintsy ananasika izay raha te hiditra ao anatin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay sika, fa ny fanetretena ny votoatin'ireo vakiteny aroson'ny Eglizy ary amin'izao alahady 12 mandavataona izao. Ny vakiteny voalohany, bokin'ny Siraka Ekleziastika, dia manao antsika toy izao: atovy akalemem-panahy ny asanao, dia ho tian'ny olona izay ankasitran'Andriamanitra ianao, araky ny fisondrotanao no ka etrenao tena, dia hita sitraka amin'Andriamanitra ianao. Izay tokoa ry kristianina havana, arakaraky ny andraikitranao eo anivon'ny Eglizy, eo anivon'ny ny fiarahamonina no sy maintsy anetrenao tena, satria sy fitadiavana voninahitra ny andraikitra sy ny adidy fa fanompoana. Ary dia izay ny lalana idirasika amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fanompoana. Ary dia izay no nataon'i Jesoa raha alohan'ny ala teto tany izy, mba ho fantatry n'ireo mpianatra tsara fa izay ny lalan'ny mpiainana. Ary dia izay no azahoana ny fiombonana aminy. Dia izy izay Andriamanitra dia nanao sinitsinina n'izay maha-Andriamanitra izay, nanaiky nanetry tena izy ary nanasa ny tongotra n'ireo mpianany. Ka hoy izy, izay hitanareo nataoko taminareo nooka ataonareo samy anareo koa. Ary dia izay ny tena fitiavana marina, ary izay ny tena azahoana ny fiombonana marina, sy amin'ny alalan'ny firerehana, sy amin'ny alalan'ny fisehosehoana, sy amin'ny alalan'ny avinavina sy ny fialonana no ahafahasika miombona mampanjaka ny rariny sy ny isiny, mampanjaka ny fihavanana, sy amin'ny alalan'ny isika mipoerapoera no ahazahosika ny tena fanjakan'Andriamanitra. Ny fahendren'izao tontolo izao no mampianatra sika an'izany firerehana, fipoerapoerana izany, fa ho an'ny zanak'Andriamanitra, ho an'ny mpanaradian'i Kristy, dia ny fanetretena no lalana tiany Kristy ambara amintsika. Ary dia izay no araky ny voalazasika teo no fampianarana fototra ao amin'ny evanjely anio. Ary dia naka ohatra i Jesoa amin'ny hoe nisy fampakaram-bady. Ary dia hitasika zany amin'ny fiainana amin'ny andavanandro, amin'ny fahendren'izao tontolo izao, dia matetika mitady ny toerana voalohany ny isika, matetika no toerana ambony dia ambony no tadiavina. Ary dia hitasika ny vokatry n'izay amin'izao fiarahamonina misy isika zao, amin'izao fiainana misy isika zao, mifanapotika satria samby mitady ny toerana ambony, ny mifanarahana
gasy mifampialona ary dia mifandripaka ary nivokatry n'izay tena loza dia io herisetra manjaka eo anivon'ny fiainantsika io ary dia ny loharanon'izay moa dia ny vola raha ny vola tokoa natao fototra ny fiainana marina ozatra ny fiainana ny vola fa sy izy no loharanon'ny fiainana ka raha izy ny loharano dia mitady ny voninahitra mandrakariva isika ary dia fantatra sika ny fitadiavana voninahitra ailikilika ny eo akaikisika ary dia rehefa manilikilika dia mampiasa herisetra ary mifanapotika ka hitasika ny vokatra n'izay eo amin'ny fiainansika ka izay indrindra ry kristianina havana raha tiasika ary ahita ny fiadanana marina sika raha tiasika ahita ny tena fihavanana marina isika dia atoron'i Jesoa amintsika ary fa amin'ny alalan'ny fanetretena no ahafahasika miombona aminy ary amin'ny alalan'ny fanetretena no idirasika ho anisany ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manandratra tena dia etra ary izay manetry tena no asandratra izany hoe ny asandratra zany dia mahatonga atsika ho zanak'Andriamanitra ho tena mpiombonantoka amin'ny Kristy sika ary dia izay misy an'i Kristy tokoa no misy asika amin'izay ary dia izay ihany koa no ambarany vakiteny faharoa ao amin'ny bokyny ny taratasy Hebrio izay mananatra asika fa sy firekevitra na sanatrin'izany sary mahatonga asika anompo sampy no atonisika amin'izany alalan'ny fanetretena izany fa i Kristy izay velona eto anivosika ary dia izay no atonisika ny iainansika ary dia amin'ny alalany sy miaraka aminy no azahosika ny tena fiadanana ry kristianina havana ary aoka ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy no ianarasika ao amin'ny Kristy ary ny dikany hoe mianatra ny ataon'ny Kristy moa dia ny manatanteraka azy eo amin'ny fiainansika ka amin'izao alahady izao ary dia asondroty any amin'ny Kristy koa ny fo mampanahysika mba samy ezaka anana an'izany alemem-panahy sy fanetretena tahaka ny Kristy izany sika hivavaka manokana ho an'ireo mpitondra sy ny manam-pahefana fa ny fitondrana sy ny fahefana dia hoentina anompo ka tsy afaka anompo na oviana raha sy ao anatin'ny fanetretena sy ny fahalemem-panahy ry Jesosy Kristy Tompo ampianary tokoa ary izahay anana an'izay fanetretena izay mba sy hikasaka ny soan'ny tena fosiny noho ny fitiavatena fa hikasaka mandrakariva ny soeombonana ampio izahay sy hitady izay toerana ambony fa ny toerana anompona no okasainay engany izahay ho vonina hifanompo eo amin'ny fiainana andavanandro ka hikasaka mandrakariva izay masoa ary dia ho vonina araky ny fampianaran'ny Papa François hiara-miosina amin'ireo madinika sy ny mahantra ary sy fidy olokorasoavana sy ampiana fa ireo izay mila fanampiana no sy mainsy atoninay indrindraindrindra ampio ary zahay ay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro amin'ny alalan'ny fanetretena sy ny alemem-panahy ka ho tena mpianatra anao tokoa Jesoa ka amin'izay dia ho anisan'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra izahay olo raika ao aminao aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous
Andriamanitra miaraka amintsika. Sika fanifasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika isan'androvaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranyisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra atsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. So